mila manao ezaka tsika tazana any amin'ny asa ataontsika rehetrarehetra any fa tena miasa maro ary no zany indrindra no izy tonako ny sainareo ny mbola anaovantsika ezaka bebe koatrany amin'ny asa nandraikitra zay apetraka amintsika ary ino misorana ny tafika satria omaly ohatra dia any amin'ny CDRPS misy détachement zay nanao coup de main tany Ambato-Fiandrano nazahoana basy anankiroa fusil d'assaut, nazahoana masy 36 anankiroa, nazahoana munition maromaro, nafatesana dahalo lehibena dahalo ray. Tahaka zany koa Maleriva dia mbola misy résultat hafa koa fifandonana ihany koa tany akaikin'ny Balakindresy tany zay nafatesana lehibena dahalo ray ihany koa, ary zany dia miditra anatin'ny résultat anatin'ny ezaka ataontsika zany. Za dia efa nanome baiko entitra misy tany Fianaratsoa afaka maly fa tsika tsy nilalao amin'ireny dahalo reny fa dia ny neutralisation raha ohatra ka misy ny fifandonana dia sisy fizerena hoe fisamborana salam zany fa tsy maintsy atao neutralisation reny olona reny satria kaikaiky le vahoaka. Zany indrindra le azako aminareo zany fa any atsimo any voatany any dia misy foana ny fifandonana reo miaramila reo dia manao ny ainy zavatra satria tamin'ny herinandro ohatra dia sy anankiray maratra tratran'ny fusil de chasse zay zany nahafahantsika milaza fa mafy ny zavatra mahazo andreo miaramila reo ary ny prime misy reo raha tsy diso efa nalefa hélicoptère ngamba maly sy androany any Sakara any Miandrivazo any Fianaratsoa any Ambato-Fiandrana misy fanaterana ny prime andreo miaramila reo zay miatrika andavanandro andro fialina zany resaka adalo zany. Zany no miteny koa fa mila miomana foana koa tsika satria efa vitatsika tao ny sarinady tamin'ny lakamisy teo ijerevana ny fahaiza-manaotsika fampiasana ny fitaovam-piadiana amin'ny fahaizana manao planification d'opération ary fantatrareo tsara koa fa amin'ny telo volana voalohany amin'ny taona ambony dia hividy andreo samby mpiady lehibe anankiroa hividy vedette tsika ho tonga ihany koa reo mbola fitaovana samihafa toy ny parachute sy ny équipement ho an'ny force spéciale sy ireo ambiny hafa ary mbola misy fiaramanidina maromaro mbola ho azontsika zany amin'ny taona ho avy iny zany dia mila fiomanana sady amin'ny fampiasana an'izany fitaovana samihafa zany ary fiomanana sady koa amin'ny iraka tsy maintsy mbola mafimafy zay ho ataontsika. Manaraka zany dia inareo tsara ny vaovao mikasika an'ireo nosy malagasy zany hoe manomboka amin'izao tsika tsy miteny hoe ils éparses intsony fa dia efa fantatrareo ny tenen'ny fitondram-panjakana tamin'ny farany teo hoe misy ny nosy anankiefatra zay mitondra ny anarana malagasy ary ho anaranareo zany ampiasaitsika ary isika dia tsy maintsy miomana hatrany amin'ny fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny fakana an'ireny nosy reny. Raha tsy diso any moa ny secrétaire général iainga tsy hoe lahoan'ny Paris aorinan'ny 20 décembre miaraka amin'ny délégation malagasy miditra amin'ny andininy faharoa amin'ny firesahana mikasika ny fakasika nyreo nosy malagasy roa. Dia ny farany dia fantatrareo ihany koa fa misy ny fanitsinany rafitry ny tafika malagasy zay tsy maintsy atombotsika zany amin'ny voalohandohan'ny taona ho avy iny araky ny fanazavaiko hoe iverina indray ny état-major général des armées dia misy l'état-major ny armée de terre mitafika tanety, misy l'état-major mitafika andranomasina, misy l'état-major mitafika anabakabaka ary zany rerera zany koa dia mbola mila fanomanana ny taratasy mikasika an'izany sy manoma manavatra any koa ny olona rehetra zay miarme amin'ireny état-major reny. Zay zany no tokony vaovao fantatsika dia mirary sady mely sambatra sy taom-baovao antsika rehetrarehetra.